Fiadanan'ny tompo daholy manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra, tain'ny tompo daholy isika rehetra mpanaraka ny pejy. Tsy mety vita mihitsy ilay resaka meza, tsy mety vita. Mahagaga fotsiny hoe efa resaka tokony hivalina le izy, resaka tokony efa ho tapitra, fa ny mahagaga anahy de hoe zay resaka efa tokony ho tapitra izay de gaga fotsiny hoe am'izao fotoana izarantsika zao zany de mbola miteny foana le resaka meza, ny tanora, ny zatovolahy, ny zatovovavy tsy mitsahatra mihitsy hoe ameo an'izany vidéo meza izany fa zany mbola tsy nahita. Mirangorango zany, zay no azo ilazana azy ny zatovolahy sy zatovovavy. De andao anie zany mba hiteny hoe aleo ry zareo ajanona any am'izay zany resaka meza zany Sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany hozy ny baiboly. Sainy no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Mahafinaritra anareo ve ny maka plaisir amin'ny fahalavon'ny sasany? Mahafinaritra anareo ve ny minorira ny amanareo amin'ny zavatra nahalavo ny sasany ohatrandreny, surtout resaka vetaveta le izy, resaka mamofady. Mahafinaritra anareo ve zany? Fa raha ohatra nareo mahita plaisir amin'ny zavatra ohatran'izany de aoko ho fantatrareo fa efa misy resaka esprit ara-panahy, misy resaka fanahy maloto mangeja ny olona anankiray zay tafiditra ao anatin'izay filana izay. Averiko tsara fa efa misy fanahy mamatotra sy manindry ny olona lasa mpiankina pila ny zavatra tahaka an'ireny, addict. Mitovitovy amin'ny resaka hoe hitanao reny le olona possédé, reny olona mianjaka sy anjakan'ny fanahy reny mitovy amin'ireny, fa lay endrika fotsiny hoe tsy manjaka amin'ilay olona en tant que hoe en possession, ny possédé an'ilay olona lay fanahy fa mi-contrôle. Zay le efa niresantsika hoe devolo mi-contrôle indray zay zavatra zay any amin'ny tontolon'ny âme le izy, any amin'ny tontolon'ny saina. Zay no afatra amin'iny hoe mila tonga saina ny olona anankiray izay accro amin'ny resaka hoe vidéo MP sara, misy mahavita mandoha vola mihitsy juste ho amin'izay fotsiny hijery an'ny extrait zany hoe fahavetavetana nataon'ny olona tany zay fotsiny. Fa resaka esprit ho ale izy, efa resaka fanahy manapaka le izy, ka mila tonga saina ny olona tratran'izany fanahy mandidy sy manapaka amin'ny tenan'izany. Tain'ny tompo daholo isika rehetra moa zany zay mpanaraka ny pejy de mahafantatra fa ny pejy dia manao analizy ny zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina, fait sociaux zany, fait social, de à partir ny analizy eo amin'ny fiarahamonina iny de mamoaka fahendrena raha baiboly isika ary manatsikafina ny efipetsin'ny satana izay mandidy sy manapaka ao anatin'izay fiarahamonina izay. Ianareo mpanaraka ny pejy de mahafantatra an'izay tsara. Atsipitsipika an'izany resaka izany satria misy ny olona izay manao attaque ny pejy hoe tsy hita mihitsy ny position an'la fa ela miseho mitoroteny, miseho mizara fahendrena selon la Bible, kanefa zao tontolo zao be ny resaka ela tsara zany atsipy zay resaka zay nazavana tsara ny règle du jeu eto amin'ny pejy. Ankoatran'izay de misy ihany koa ny toroteny zay efa ambara. Misy fotoantsika tena hoe resaka tsotro zao fotsiny toroteny, tsy milaza fa tsy toroteny manazava soratra masina. Ny zavatra mampalahelo fotsiny rehefa misy fotoantsika mitoroteny manao zava-panahy zany de olona roa sy telo fotsiny no intéressé sy manaraka, fa tsy maninona fa mizara foantsika ny olona ihany koa moa tsy afaka ho tapenantsika ny vavan'ny olona, aza manakombana ny vavan'ny olona amin'ny velo vary ozy ny soratra masina. Firenako am'izay le resaka teo hoe addict, tellement efa addict ny olona misy esprit mi-contrôle amin'izay addiction izay.
Mampalahelo ahy de ny zatovy lahy sy zatovy vavy am'izao zany a dia lasa hoe consommateur na zavatra mamofady. Mampalahelo aho. Mampalahelo iaho fa ny zatovy lahy sy ny zatovy vavy am'izao a dia consommateur na zavatra mamofady. Manino tsika no tonga am'zany zavatra izany? Valiny aho de hoe nisy ny porte ouverte navelany sokatra teto amin'ny firenena, teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny tokantrano a isam-batan'olona. Attention a, azo atao mihitsy ny milalao a manao sangisangy amin'ny devoly. Hitanareo Josefa rehefa nanoloana ny vadiny Potifara izy, rehefa ny séduire azy ny vadiny Potifara tao an-dapa nanomboka nakafana azy, tonga izy de nandositra, nanao tongotra katoka izy. De izay message izay ihany koa no ampitaina amintsika fa endreny ny soratra masina. Azo atao sangisangy ny devoly, azo atao sangisangy ny fanaratsy, aza misangy devoly mihitsy. Efa notenentsika teto fa par rapport amin'ny démonia, tsy hoe midera devoly tsika raha milaza an'izany. Ny devoly de efa hatrany an-danitra ny expérience-ny. Isika en tant que hoe être animé olombelona, 70 taona na 80 taona, izay ihany no cycle de vie antsika ety an-tany. Ny soratra masina no miteny an'izany. De raha ataovy ny comparaison, tsinotsinona isika manoloana ny expérience-ny démonie. Averiko tsara fa raha mizara an'izany de tsy hoe akory hoe midoka devoly manindraindra fanaratsy. Fa rehefa izay ihany koa nandraisanao azy de bon tsy afaka nadio ny sainao par rapport am'izay fa mezaka foana mizara izay tokony zaraina ety amin'ny pejy. Hoy aho teo hoe mampalahelo fa ny tanora ny taranaka am'izao izao génération zao de lasa consommateur na zavatra mamofady. Tsy tafita ny filazaony tsara, tsy tafita ny soratra masina, tsy noraisina i Jesosy Kristy na nolavina mihitsy. Zay ny zavatra misy. Ny fiangonana nefa manerana ny Madagasikara hatrany anaty elakelan-trano, tena feno fiangonana, feno karazana prophète eto Madagasikara, ary isatsokajiny isan-karazany mihitsy reo, au gradé, Cohen, bishop, évangélistre, ny révérend, sy ny toeto, sy ny sisa rehetrarehetra. Ny tada, ny mama, feno. Kanefa ny génération misy dia consommateur na zavatra mamofady. Tsy tokony hametram-panontaniana ve isika amin'izany? Tsy tokony hametram-panontaniana ve isika amin'izany? Zavatra mampalahelo de ny akamaroan'ny fiangonana izay andrandraina hoe mba hampita ny fahamarinana ny soratra masina amin'izao taranaka izao de corrompu daholy. Corrompu satria tsy milaza ny tena herin'ny filazaon-tsara, tsy mitory azo fijaliana. Positivisme, développement personnel, rotsorotsiana ny mpino, atao thérapie, mena satisfaction ao anaty fahotana. Hotahina anao raha miditra, hotahina anao raha mivoaka. Au lieu de hoe potserina mihitsy lay vai, crever l'abcès. Fa tsy à la hauteur any amin'izany ny akamaroan'ny fiangonana misy. Kanefa de hitanao eto daholo ny prophète, ny Cohen, ny bishop, ny mpaminany, ny mpamily cyclone, ny mpanangana maty, ny toeto zay ilainao de hitanao eto amin'ny firenena daholo. Zarainy zany message zany tsy hoe fanenjehana araky ny efa litanian'ny olona fa mba zaraina fotsiny zany mba atonga saina antsika. Mila tonga saina isika. Mila tonga saina isika. Mila tonga saina isika ka ny zavatra tena mampalahelo de hoe very tanteraka ny tanora tsy manana sens d'orientation intsony, tsy misy repère intsony, à côté de la plaque tanteraka de lasa consommateur na zavatra mamofady ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. De hatramin'izao mbola mitohy foana ny resaka hoe miza mirangorango tena hoe ameo an'izany vidéo zany zay, mila mahita an'izany vidéo zany zay, tena mirangorango mihitsy. Au lieu de misaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Saina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany.
ny zavatra tokony ho tsapatsika sy tokony ho voaraintsika de hoe ireny zavatra ireny a dia rehefa minorira an'ireny zavatra mamofady reny ianao a de misy fanahany fijangajangana maka toerana sy maka possession ao anatinao de petit à petit a miabime ny fiainanao a sy ny réflexion anao a am'lay fiasany hoe maka toerana petit à petit jusqu'à ce que hoe addict la preuve am'izao vanim-potoana iresantsika zao a tena hoe lasa consommateur daholo ny tanora dikan'izay de efa manapaka sy manjaka eo am'le fiarahamonina zany zay esprit fahampitehana izay zany hoe efa simba tanteraka ny tanora am'izao ny tanora tokony hoe tanora fervente activiste any anatin'ny vondrom-bavaka any anatin'ny activité sociale any anatin'ny hoe zavatra tokony hoe fampandrosoana ny firenena fa tsy hitanao any fa consommateur sy consommatrice ny zavatra mamofady daholo ny olona zay no proof fa efa tena potika tanteraka ny firenena fanampon'izany zavatra resantsika izany a de nisy seho tao amin'ny palais des sports nisy zavatra niseho tao amin'ny palais des sports tao de inona ny zavatra niseho tao tam'le resaka hoe smatchine iny smatchine de tsy inona akory fa concours interuniversitaire zany fifaninanana isanambara tonga ambony resaka basket le izy de à la fin misy ny gagnant de omena trophée pôly ihany koa ny filazoan-tsara de raha tsy diso efa niteny an'izay hoe ny mpiazakazaka de samy miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana avokoa mampita lesona foana isika fa amin'ny farany de anankiray ihany mahazoloka ny mpitoroteny ihany koa de samy mitoroteny daholo ny tenako ao anatin'izany fa à la fin dia anankiray ihany no mahazo ny loka satroboninahitry ny fiainana zany mahatonga anay tsy mitsitsitsy tsy miezaka tsy ho corrompu mihitsy amin'ny fampitana ny herin'ny filazoan-tsara ety amin'ny zay afaka ampitana an'izany de inona ny zavatra niseho rehefa nandeha lay smatchine en dehors n'lay tsy en dehors moa zany fa niaraka tam'lay activité hoe smatchine de nisy animation ny animation de tao daholo ny mpihira hiran'izao tontolo zao zay le hoe mpihira hiran'izao tontolo zao de tsy mpihira évangélika tsy mpidera tsy mpiankoka tsy adorateur zany fa reny mpampandeha fitombenana sy bon bref reny zany no ny animé ny sehatra tao de rehefa ny animé ny sehatra tao ry Big MJ ry Yarna fantatsika hoe izy Big MJ ekisany Yarna ekisany BMJ Yarna ihany koa raha matokely Yarna de efa nisy fotoana izy efa nanolo tena ho an'i Jesosy de tao anatin'izay expérience an'izay izy nariny lay akanjo Jesosy Kristy de miverina mpihirahiran'izao tontolo zao izy de tao anatin'lay animation zany de tsy fantatro natao anatin'le hoe Big MJ sy Yarna le ny famipihana kely teny ambony sehatra sy ny fampitazotazona tao anatin'le animation anatin'ny buzz daholo mantsany no tapakatapaka ny jiro de inona ny zavatra niseho rehefa tapakatapaka ny jiro tapaka zany ny jiro de rombotra be daholo am'izay ny tanora ary tena hoe niantsy sy nandrabiraby an'izany mamim-bahoaka zany tsy fantatro hoe izany mamim-bahoaka izany de ny teny ratsy mihitsy satria tapaka ilay plaisirany tapaka zany lay fafinaretan'ny tanora tao amin'ny smatchine de miverina amin'le zavatra nyresantsika teo hoe mampanay aloha fa efa consommateur ny zao tontolo zao mihitsy ny tanora zay zany lay afatra resantsika eto hoe tena mampanay elo zareo tena hoe mila tonga saina atsika fa ny baiboly mampianatra hoe saino ny zavatra any ambony de ny tena mampanay elo de hoe tsy misaina zavatra any ambony izy ny tanora am'izao tsy mahasarotiny tanora am'izao intsony zany raha ohatra hoe examen tsisy jiro tsy sarotiny am'izany intsony tanora fa ny zavatra mahasarotiny any tanora de tsy mahazo vidéo MP vidéo misy sarany tsy miaina tantarana exa sy BAE mifamipihana sy mifamerina
tsy miaina, tsy mahita tsirony amina base, mila tsirony ao anatin'ny zavatra ohatran'izany izy télé-réalité, zavatra zao tontolo zao zay animen'ny satana zany no efa tadiavin'ny tanora am'izao sy tena hoe mampirangorango azy ary tena hoe mila miconsommer an'izany tous les jours izy. Zay zany no hitondrantsika afatra androany tena hoe very tanteraka ity firenena ity, very tanteraka ilay firenena, de mipetraka am'izay mifanontaniana hoe iza ny responsable, inona no antony na tonga an'izany rehetrarehetra izany. Efa nisy zavatra nipitsiroka teo hoe ny mpitondra fivavahana tsy mametraka ny etika amin'ny fametrahana ny tena hoe fitorinana ny filazoan-tsara marina, ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ny andraikitry ny tsiraray en tant que hoe mpitsara aiza, ny andraikitry ny tsiraray en tant que hoe ministera ny kolotsaina aiza, ny andraikitry ny tsiraray en tant que hoe président ny fokotany, en tant que hoe olotsotra, olobe eo amin'ny firenena, ampanjaka, filoham-pirenena, aiza daholo ny andraikitry ny tsiraray, responsable daholo tsika, responsable daholo tsika. Question de hoe ahoana ny amerenana an'izany, ahoana ny amerenana ny tena hoe fahafahany fahamarinana manjaka eto amin'ny fiarahamonina. Ny pejy de miady am'izany isan'andro isan'ora, ny tenanay de mitory ny amin'io famerenana an'izany isan'andro isan'ora. Ka resaka fa ny antony fampitana hevitra dia fanairana antsika sonnette d'alarme ny amin'ny hoe isika mihitsy aloha mila manapa-kevitra, tratratratraina foana mantsy hoe tanora ho avin'ny firenena, raha mbola tanora consommateur, consommatrice na zavatra mamofady, zavatra izao tontolo zao tsy zavatra io vety tsisy hoe hitondra fanovana sy hitondra fahatsarana ho an'ny firenena izany fa vao maika hiapira izao zavatra iainantsika izao, satria ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany no manony ataony ireo mpanararaotra sy mpampahory. Zay le hoe manararaotra sy mpampahory zay de ny agent-ny no hitatsika manao pratika an'izay, fa ilay esprit ao ambadika, za zany tena hoe miteny amintsika fa efa misy esprit matanjaka be mihitsy ao ambadika amin'ny contrôle ny zavatra misy eto amin'ny firenena malagasy, amin'ny tanora, mahatonga an'izao zavatra abominable be da be izao manapaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay zavatra izay nefa de tsy misy afa-tsy ny hoe fiverenana amin'ny Jesosy ihany no vahaolana any amin'izay. Raha ny zanaka no manafaka de ho afaka tokoa ianareo. Izay le hoe raha ny zanaka no manafaka izay de Jesosy mihitsy no ekentsika, avelantsika hanapaka eo amin'ny fiarahamonina. Jesosy qui veut dire hoe ny filazoan-tsara ny Baiboly, ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ny religion no avelantsika hanapaka eo amin'ny fiarahamonina, tsy ny positivisme, tsy ny développement personnel, za akory tsy miteny hoe ratsy diaboliser na avetrany reny zavatra rehetrarehetra reny, fa raha vao tsy misy an'ilay herin'ny filazoan-tsara mihitsy eo amin'ny fiainanao, raha vao tsy madio hoe ny filazoan-tsara madio no manapaka eo amin'ny fiainanao, dia tsy misy zavatra mahazo fototra sy miorina amin'izay hoe définition ny fahamarinana zay afaka manapaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Sambatra ny firenena manana ny Jehova ho Andriamanitrany. Matoa isika tsy sambatra efa nolazaina teto zany dia tsy avelantsika anjaka sy anapaka eto amin'ny firenentsika Jesosy Kristy. Zay le izy, zay le kisary zay, tsy misy kisary hafa fa izay ny mahalaza ny zavatra rehetrarehetra. Matoa ny tanora, matoa ny fiarahamonina mbola consommateur na zavatra mamofady miariary ny asan'ny mofo. Tsy ny asan'ny fanahy, tsy ny vokatra ny fanahy no miseho matoa misy reny plan any anaty fiara sy ivelan'ny fiara sy ny partout zay tsy miseho ety amin'ny tambajotra sy zay tsy mitsikafina fa miafinafinany
zany koa mantsy mbola question be zany fa zay miseho aloha no miseho dia satria Jesosy Kristy no tsy avelantsika anapaka eto amin'ny firenentsika malagasy. Manao appel foana izay, mitsoka trompeta foana izay, manao antso foana izay. Zavatra mampalahelo anefa dia lazan'izany famarinana izany tsika de ozy ny olona hoe ny réponse-ny olona de hoe zany fivavahany lahy zany mihitsy ary no nitondra fanjanahana teto, nanandevy teto a, tsy nitondra vokatra mihitsy zany fivavahany lahy zany a, depuis nidiran'ny fivavahany lahy teto a, potika ny firenena sy ny sisa rehetra. Ny zavatra tsy fantatry ny olona de hoe lay fivavahana zaraina aminao nge tsy religion fa Jesosy Kristy. Ahoana ozy Jesosy Kristy, ahoana ozy ny Baiboly? Aza mangalatra, aza mamono olona, aza mijoro vavolombelona andainga, aza mitsiriritra sy ny sisa rehetrarehetra. Voahaja ve zany? Iainana ve zany? Fiainana malagasy ve zany? Zaraiko fotsiny ihany zany, zaraiko daholo zany indisy rehetrarehetra izany hoe ahafahana manaitra antsika zany, ahafahana hoe manambara amintsika fa Baiboly ihany no source loharan'ny fiadanana sy ny fitoniana ary ny hoe ho filaminana, ho fahamarinana sy ahafahana manana fiarahamonina tena hoe miadana sy finaritra. Satria ny Baiboly no maneho an'ilay fiainana ao an-danitra ao entité an'le zavatra notany saina teo hoe filaminana, fiadanana, fitoniana, ny plénitude an'izany rehetrarehetra izany. Zay zareo fa lavabe le resaka de manaraka indray tsika mijery loha hevitra hafa tapitra hatreo ny resaka mezata iny Jesosy daholo.